eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany arana fiangonana refi androndra kely miarabantsika rehetra tompoko ao amin'ny fandaharana atao amin'ny fandaharana teo afaka vahianao tsika amin'izao fotoana izao dia ara-paina amin'ny anaran'i Jesosy ianao makasitraka anao ny amin'ny fanarahanao ny fandaharana ary mirary ao androany fahasoavan'Andriamanitra lehibe hirotsaka aminao sy ny ankonanao ao anatin'ny fanarahanao izao fandaharana izao andeha hivavaka tsika tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra avo indrindro no ny fitahinao raha mbola afaka indray mizara ary miaino ny afatrao amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Miasay ianao fanahy masina ao anatin'ny fotoana rehetra ary amin'ny anaran'i Jesosy foanako ny herin'ny maizina tsy manakiry tsy manam-pahefana amin'ny tenin'Andriamanitra izay afafy eto ary amin'ny olona tsirairay avy ihany koa izay mandre ny afatr'Andriamanitra dia sokafo ny masom-panahin'izy ireo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha aritsika maki tenin'Andriamanitra tompoko atao amin'ny bokin'ny Salamo 530 andininy 9. Izao voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo 530 andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra zay olona mialoka aminy. Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza miresaka zany atao hoe tsara izany. Amin'ny fiainantsika olombelona aloha dia izao arakaraky ny zavatra tsara hiteny amintsika no mamaritra ny fahatsaran'ny fiainantsika. Ozy tsika indraindray miteny amin'ny olona hoe tsara be nao amin'ilay akanjo, tsara be nao amin'ilay kiraro. Fa ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza fa ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe io fahatsaran'Andriamanitra io zany dia tsy hoe an'Andriamanitra irery fa afaka no zarain'Andriamanitra ho an'ny olombelona izany fahatsarana izany. Ry havana tsy misy tsara no Andriamanitra. Raha misy zavatra tsara na fiainana tsara hitanao eto ambonin'ny tany dia Andriamanitra no namorona ny fahatsarana rehetra. Andriamanitra dia tena tsara. Ozy ny Salamo 520 vakitsika ao amin'ny 720. Salamo 520 dia izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ampianaro any hididinao. Andriamanitra zany tsy vitany hoe mpanao ny tsara fotsiny Andriamanitra fa tena tsara Andriamanitra. Raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra ny amin'ny Genesis 1 dia izao ny tenin'Andriamanitra isaky ny avy namorona izy, namorona ny abakabaka, namorona ny voromanidina, isaky ny avy mamorona zavatra Andriamanitra dia izao ny teniny hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany. Andriamanitra zany no namorona ny tsara rehetra. Andriamanitra no tena tsara indrindra. Tsy misy tsara no Andriamanitra ry havana. Ary izany mahatonga ny mpanao Salamo milaza manao hoe andramo ka izaho fa tsara Andriamanitra. Zany hoe zany fahatsaran'Andriamanitra izany dia azontsika raisina. Raha fitafiana dia azontsika anaovana. Raha sakafo dia azontsika hohanina. Matoa milaza ny tenin'Andriamanitra hoe andramo, afaka no tsapatsika izany fahatsaran'Andriamanitra izany ka tonga ny fiainantsika ihany koa ho tsara ry havana. Matetika dia izao hoe ny olona zany rehefa tsy mahatsapa an'izany fiainana tsara zany eo amin'ny fiainany dia satria io tompony fahatsarana io mihitsy no tsy mahazo laka eo amin'ny fiainany. Ny olona anankiray zany matoa mahatsapa fa tsy tena tsara ny fiainana, tsy mahatsapa an'izany fiainana tsara zany izy satria tsy eo amin'ilay tompony fahatsarana. Izay ambaran'ny Salamo teo fa Andriamanitra no tsara sady mpanao ny tsara. Andriamanitra zany dia tena tsara. Ny tsara faratapony indrindra dia tsy iza fa Andriamanitra. Ary ny mahay manao ny tsara indrindra dia tsy iza fa Andriamanitra. Ry havana manona zany fahatsaran'Andriamanitra izany dia tian'Andriamanitra ho andramanao, iainanao zany mba hatsapahanao zany atao hoe fiainana tsara izany. Mahatonga ny olona zany averiko ihany hoe tsy mahatsapa an'izany fiainana tsara zany satria tsy eo amin'ny tompony fahatsarana. Na ihany koa hoe tena fanohatra amin'izany mihitsy. Tsy vitany hoe tsy eo amin'ny Andriamanitra, tsy eo amin'ny Jesosy izay mitondra ny fahatsarana fa ny fanohatra amin'izany no hita eo amin'ny fiainany. Zany hoe ny fanaratsy. Inona moa no mitondra ny ratsy?
de ny fanaratsy voalazany tenin'Andriamanitra. Andengy itsika ijery tantaran'olona anankitelo hoe manam-porofo hoe kaina tonga andreo zavatra ratsy be teo amin'ny fiainany de avy amin'ny fanaratsy zany. Etsy andaniny zany Andriamanitra zay mitondra fahatsarana ary hita ny fiatraikany zany, ny impactany zany eo amin'ny fiainan'ny olona izay hitoeran'Andriamanitra, zay asan'Andriamanitra zay tompon'ny fahatsarana. Fa etsekilany kosa de izao, ho any zay tsy manana ny tompon'ny fahatsarana io de tsy iza fa Andriamanitra, de tsy iza fa Jesosy, de izao hoe ratsy ny fiainany. Mahatonga ny fiainan'ny olona tsy tsara ry havana na ratsy de izao hoe satria tsy ao le Andriamanitra mitondra ny fahatsarana, fa indrindrindra de izao hoe le ratsy no manjaka mahazo atanana ny fiainany. Iza moa lay ratsy io de tsy iza fa ny fanaratsy ny devoly. Raha jerentsika ny tantarany Adama, ohatra voalohany zay hoentina amintsika tsiraray avy amin'izao androany izao. I Adama sy Eva n'olona voalohany teto ambonin'ny tany. Fantatsika tsara raha ny Genesis de izao hoe toko faharoa, toko voalohany, toko fahatelo de nilaza ny tenin'Andriamanitra fa tena tsara no nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary raha nanamboatra ny Adama sy Eva Andriamanitra de tsara ihany koa ny fiainany, miaina tao anatin'ny fiainana tsara izy. Fa izao tonga amin'izay ny devoly izay niditra tao amin'ny menarana zay voalazan'ny Genesis toko fahatelo. Andeha ho vakiko amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha vakitsika izany Genesis toko fahatelo zany, manomboka any ampiandohan'ny tantarantsika zanak'olombelona. Betsaka mantsy ny olona izay manamaivana, izay mieritreritra hoe tsisy idirany devoly zany ny fiainany, ary ireo fototra zay maratsy, mitondra loza, mitondra zavatra-dratsy eo amin'ny fiainany, izay tsy inono loatra, tsy azo nonona loatra, fa ny fanaratsy zay mahazo tanana ny fiainany mahatonga azy amin'izany fiainana ratsy zany. Eto zao ny tantarany Adama sy Eva de ambarako aminao androany. Ozy ny Genesis toko fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 11 no raisitsika ny tenin'Andriamanitra. Aroa izy, iza moa nanambara taminao fa mitanjaka ianao, efa ninananao va ny azo zay nandrarako anao tsy hinanana, de ora lehilahy, ny vehivavy zay nomenao namako izy no nanome ny voankazo ka de nihinanao. Aroa Jehovah Andriamanitra tamindra vehivavy, ino zao nataonao zao? De ora vehivavy, ny menarana no namitaka de nihinana. Aroa Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao zany ianao ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby dia rehetra, de enao ny voaozina, ny kibonao no andehananao, ary vovotany no haninao amin'ny andro rehetra iainanao. De ampifandrafisiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranako sy ny taranany izy anoritoro ny lohanao, ary ianao kosa anoritoro no ombela tongony. 17 Ary koa izy tamin'ny Adama, satria fa nihaino ny feon'ny vadinao ianao ka nananao ny azo nandrarako anao, aza hinananao zany dia voaozina ny tany noho izay nataonao. Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Atsahatra ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Tonga ny fahoriana, avy aiza ny fahoriana teto ambonin'ny tany tamin'ny olona voalohany teto ambonin'ny tany. Rehefa tonga Satana izay naka endrika ny menarana, niditra tao amin'ny menarana, de izao hoe nampidi-tozany Adama sy Eva, satria nahoana? Nampandainga an'Andriamanitra izy, nitondra version hafa izay manohatra an'Andriamanitra, ary tonga fototry ny fahoriana, fototry ny mifangirifiriana teto ambonin'ny tany ry havana. Eo aloha zany de izao hoe porofo voalohany anambarana amintsika ry havana fa ny fanaratsy, ny devoly no mitondra ny faratsiana, ny fahoriana, ny fiainana ratsy marobe zay ainany zanak'olombelona eto ambony tany ity. Ohatra voalohany zay tantarany Adama sy Eva izay tena niaina tamin'ny fiainana tsara, izany nanamboaran'Andriamanitra azy. Betsaka ny olona miteny hoe fa manina ary Andriamanitra no namorona ny devoly tsy noforonon'Andriamanitra ho devoly fa anjely izy, anjely tsara izy, fa saingy zao no ny tantara lazay ny tenin'Andriamanitra de izao hoe io anjely ny fahazavana io no nivadika tamin'Andriamanitra izy ary lasa devoly, ary teto izy de namitaka any Adama sy Eva, teto izy de nandainga satria tiany Adama sy Eva mba hijaly
tiana Damaseva mba ao anatin'ny fahoriana ihany koa tiano ratsy ny fiainana ny alina ngeny devoly ny alina le fiainana tsara be le fiadanana Damaseva ny alona Satana zany ary tena hoe nompitiany izany fiadanana Damaseva izany tsy nijanona ny tantara fa rehefa avy nanimba ny Damaseva izy izay lovain'ny taranak'olombelona ankehitriny iainantsika izao de ndeha ho jerentsika indray ny ohatra faharoa de mikasika ny amin'ny Joba ry havana andeha jerentsika ny Joba toko voalohany 19 Joba toko voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ijery ny tantaran'i Joba isika hoe nanao ahoana moa zany tantaran'i Joba izany ary eto de manapirofo fa ny devoly na ny fanaratsy izy ny tena fototra na tonga ny fiainany ratsy na tonga ny fahoriana na tonga ny fijaliana eo amin'ny fiainan'ny olombelona Joba toko voalohany 19 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy de hoy Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary Satana de namaly an'i Jehova ka nanao hoe moa tsy fanatenan-javatra va natahorany Joba an'Andriamanitra tsy ianao va nanao fefy manodidina sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny fa injiro ny tananao ka tendreo izay rehetra izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masonao azy izy de hoy Jehova tamin'ny Satana indro eo an-tananao izay ananany rehetra fa ny tenany ihany no azanjiranao ny tananao de nivoaka Satana ny alina teo anatrehan'i Jehova ry havanao voalazany devoly rehefa niresaka tamin'Andriamanitra izy fa Andriamanitra aloha voalohany no nirehare fiera tamin'i Joba Andriamanitra de hoy izy Andriamanitra hoe tsy fahitanao ve Joba mpanompoko fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa marina sady mahitsy izy sady mifady ny ratsy rehetra de ozy izy nataon'ny Satana hoe ka izy no tahinako ry havanao ny tompony fitahina sy ny fahatsarana rehetra amin'ny fiainana de Andriamanitra tsy any amin'ireo sampy tsy any amin'ireo milaza ho tsy nirin-javatra fa Andriamanitra ny loharano ny zavatra tsara loharano ny fitahina rehetra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary vakivava mihitsy Satana teto hoe tsara ny fiaina satria no tahinao izy ary impiry Satana no tante andravarava nimba ny fiainan'i Joba fa saingy izao nasiana Andriamanitra fefy tsy vitany mitaha Andriamanitra fa manisy fify ny fiainan'ny olona maro ny mpamosavy ny ampiasain'ny devoly reo olona zay ampiasain'ny Satana andravarava fiainan'ny olona fa zao ny ambarako aminao Andriamanitra de afaka miaro ny fiainan'ny olona Andriamanitra de afaka manisy fify ny fiainan'ny olona tsara loatra zany Andriamanitra de tena tsara sady mpanao tsara fa inona ny toy an-tantara ny alina ny devoly fa maninona moa zany Monsieur Joba ny tena miadana be toy izao fa maninona moa zany izy ny tena ao anatin'ny fiainana mahafinaritra toy izao ka tezitra izy tamin'izany hoe ka izy nge tahinao Andriamanitra fa Andriamanitra teteny amin'ny Joba hoe teteny amin'ny devoly hoe i Joba mpanompoko io tsy mivadika amiko zany io ninina mitranga teo ary Andriamanitra de name permission an'ny devoly hoe alefaso ary hoe hiala androany esoriko ny fefy de alefaso ary izay zavatra ataonao aminy hitanao zany fa tsy Andriamanitra ny nampijaly an'i Joba tsy Andriamanitra mihitsy nitondra reo fiainana matsiravina zay niainan'i Joba hoe ndray andro de maty ny zanany ary tao anatin'ny ray andro izay ihany koa de tena potika daholo simba ny fananany rehetra ary ny tinany ary de feno vairatsy hatrany atampondokatra any am-paladia tsy Andriamanitra nanao an'izany fa Andriamanitra niala name permission an'ny devoly manao hoe alefaso ary zay fampijaliana ataonao fa izy tsy azonao vonoina hitatsika ary zany fa Satana daholo ny rangory fototry ny afo ny fanaratsy ny rangory fototry ny afo nitondra reo zavatra ratsy teo amin'ny fiainan'i Joba zay mbola ohatra faharoa ry havana anambarako aminao fa ny fototry ny faratsiny amin'izao fiainantsika izao de izao hoe Satana no ambadika izany ny fanaratsy no ambadika izany fa itsy andaniny kosa ry havana de izao hoe ny afaka hitondra ny tsara ho anao de Andriamanitra ireriany Andriamanitra de manao zavatra tsara Andriamanitra de tsy mba manao ny ratsy Andriamanitra de tsy mba ratsy ry havana fa ny devoly ny tena ratsy
fahatelo de mbo hitondra ohatra fahatelo aminao de tsy iza fa Jodasy ry havana. Andeha jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 2:20 andininy fahatelo. Filazantsara ny Luka 2:20 andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy, lay atao hoe Iskariota anankiray tamin'ny 12 lahy. Fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy. Iza hono hoe niditra? Satana niditra. Rehefa niditra tao amin'ny Jodasy Satana, iza moa Jodasy io? Iray tamin'ireo mpianatra Jesosy Kristy. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa niditra tao amin'ny Satana de toy izantsika eo amin'ny andininy faefatra. Tena ka ao amin'ny lohampisorona sy lehibe ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay amadiany an Jesosy amin'ireo. Niova ny personnalité an Jodasy rehefa niditra, rehefa nipenetra tao amin'ny devoly, tena nova ny personnalité an'izany, nanova ny toetran'izany, lasa tonga namadika izay mpianatra Jesosy very havana de nivadika teo. Inona natonga an'izany? Tsy hoe nisy nanongo izy, na ihany koa hoe nisy olona napirisika izy, fa mazava ny tenin'Andriamanitra fa Satana niditra tao aminy. Satana moa de fanahy izy tsy hita maso, kanefa de afaka mitsofoka ao anatin'ny vatan'ny olona, afaka miditra ao anatin'ny vatan'ny olona tahaka ny dirany tao amin'ny Jodasy. De hitantsika hoe inona zavatra nitranga, lasa ratsy toetra be Jodasy. Satana zay fototra ny faratsiana teo amin'ny Joba zao izy teo aloha de hitantsika tsara teo hoe izy namotipotika ny fananany Joba, nandravarava nanimba ny zanany, namono ny zanany ary nanisy vai teo amin'ny tenany. Fa teto amin'ny Jodasy indray niditra tao anatiny izy de inona zavatra nataony? Nahatonga ny Jodasy lasa nanana toetra ratsy tian'Andriamanitra. Ry havana reo kamoron'ny olona nge izay manana fahazaran-dratsy be, manohatra an'Andriamanitra, manana fitondran-tena ratsy, ary tena hoe mikontra an'Andriamanitra, misy tena milaza mihitsy tsy misy Andriamanitra. Satana daholo ingeny ao anatin'izany, Satana daholo ingeny mampirisika azy amin'izany. Ary izany indrindra zao fampianarana zao de manambara amintsika, anafaka atsika, ampafatana atsika amin'ny fahamarinana ry havana fa ny rangory fototry ny faratsiany eto tany amin'ny fiainan'ny olombelona, na iza na inona klasy sosialiny, na inona toerana misy azy, tsotra ihany ry havana, Satana ny fanaratsy no fototry rany. Ohatra anankitelo nambarako tao amintsika teo. Fa nanahoana moa nefa rano fiainan'ny Jodasy? Mbola tsy tapitra le tantaran'ny Jodasy teo. Ao na ozy ny asan'ny apôstôly, andevaka itsika. Asan'ny apôstôly 1 amin'ny anaran'i Jesosy andininy 17. Asan'ny apôstôly 1. Nanahoana nefa rano fiainan'ny Monsieur Jodasy ry havana rehefa niditra tao aminy devoly ka nanaraka nampanao azy ny amin'izany toetra ratsy, namadika, tsy tia an Jesosy, tsy tia momba an'Andriamanitra fa mikontra an'Andriamanitra nefa teo de mpianatra, lasa nivadika. Ozy ny fitenin'ny olona amin'izao hoe lasa namadika palitao, lasa nivadika Jodasy satria maninona? Le fanaratsy rehefa tonga ao aminy de mahatonga azy manana toetra ratsy. Hay ny fototry toetra ratsy iainantsika amin'izao, mpanday, mpijangajanga, manana fiainana isan-karazany be dia be, fanaratsy tafiditra ao anatin'ny olona. Izany mahatonga an'izany. Ny olona mametrehitra fotsiny mba mauvaise habitude ko hoe mba kilemako hoe non, tsy zany. Tena fanaratsy ao anatin'le olona io, fa satria fanahy rivotra de tsy hitan'ny olona hoe aizy izany, ary tsy hitako ngeza be eto amin'ny tanako na eto amin'ny tratrako na ety amin'ny kiboko, fa fanahy izay miditra ao anatin'ny olona, tsy hita maso ny fidirany, kanefa kosa ny impactany eo amin'ny fiainan'ny olona. De ireo nambara tamintsika ireo anisan'izany ireo toetra ratsy, toe-tsaina ratsy, fitondran-tena ratsy, mahatonga ny olona mamono olona, mahatonga ny olona mangalatra, izay fantatsika hoe tsy tsara zany, zavatra ny sasaran'ny olona, zava-tsarobitin'ny olona nefa de ny angalatra n'izany ihany ao anatin'ny olona anankiray, izay misy devoly mangalatra ao anatiny ohatra. Ny sasany misy fanampamono olona, fanahy maditra de mamono olona reny, manao abibiana isan-karazany izay hitantsika ety amin'ny sosiete izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Nanahoana raha fiafarany Jodasy? Haintsika fa Jodasy namadika an Jesosy ary tonga niantona teo amin'ny azy fijaliana Jesosy noho ny fivarotana nataony Jodasy
azy satria nivadika izy. Jerentsika raha ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko voalohany 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana izao koa izany lehilahy zany dia nahazo sa tamin'ny tambony fahotany ary potraka ny ankohaka izy dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Zany nefa ran'ny olona rehefa nazo tanana azy ny fanaratsy mandra-pahafatiny ka tsy niala tao amin'ny mihitsy fa netiny mandramaty. Inona ho nefa ran'ny Jodasy? Potraka hony izy ny akohaka dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ay tena ratsy zany nataony devoly io. Ry hafanao, tena tsy nitondra soa any Jodasy ny fidirany Satana tao anatiny, fa tsy vitany hoe nitondra azy ana personalité hafa mihitsy, fa izao ihany koa ry havana ratsy be ny fiafaran'ny fiainany. Ry havanao, raha manambara amin'izany amintsika izay mpanompon'Andriamanitra dia teny amintsika hoe izany zavatra tsy nentin'ny Satana izany dia izao hoe Andriamanitra dia te hanafaka anao amin'izany. Andriamanitra izay tsara te hitondra ny tsara indrindra amin'ny fiainanao dia izao hoe izy ny fototry ny fahatsarana, izy ny fototry ny fanafahana anao amin'ny zavatra tsy rehetra izany. Anievaka itsika ny filazantsara Marky rehefa nanao asa lehibe hita maso teto tany Jesosy dia niaika azy ny olona, tena hoe vakivava ny olona. Ozy izy ny filazantsara ny Marka. Andevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny Marka 7:7-30. Marka 7:7-30. Sao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara ny nanaovany zavatra rehetra, fa sady mampalady ny marenina izy no mampiteny ny mona. Halleluja. Tsara ny nanaovany zavatra rehetra, fa sady nampalady ny marenina izy no nampiteny ny mona. Jesosy nanao an'izany. Tsy misy mahay manao zavatra tsara afa-tsy Jesosy ry havana. Ny fototra zany atsara ny fiainantsika olombelona eto ambony tany ity dia izao ihany ny fifamatorantsika amin'ny Jesosy, ny fialan'ireo fanaratsy ireo io amin'ny fiainantsika. Izany no fototry ny fahatsarana eo amin'ny fiainantsika. Ahoana ary ny lazana an'izany? Mbola afaka hiala ao amin'ny olona ve? Mbola afaka niala amin'ny olona ve? Izany faratsiana hoentin'ny Satana izany. Mbola afaka ve ny olona nyaina amin'izany fahatsaran'Andriamanitra izany? Ambara ny filazantsara ny Marka teo fa tsara ny zavatra nataon'i Jesosy. Ry havanao, mitona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Iverina amin'ilay tenin'Andriamanitra teny ambolohany manao hoe andramo ka iza ao. Zany hoe andramo raha sakafo izy dia hoe hoanile izy dia ho hitanao. Dia izaho izy ho hitanao zany. Raha iza zany ianao nge dia hita ho hitanao ny fahatsarany, satria rehefa tonga atao amin'i Jesosy ianao. Ry havanao, tsy misy fomba ialandreo fanaratsy ireo amin'ny fiainan'ny olona, tsy misy fomba afaka iarovana anao amin'izany fanaratsy mamotipotika fiainana amin'izao vaninandro zao zany. Ratsy ny fifamatoranao amin'i Jesosy ihany. Rehefa tonga amin'i Jesosy ianao anapa-kevitra fa hitafy an' Jesosy, hihinana an' Jesosy. Raha fitafiana izy dia ho tafianao eo amin'ny fiainanao. Anapa-kevitra hoe zany Jesosy zany dia avelako anjaka eo amin'ny fiainako. Mino fa izy no atsara n'izao fiainako zao. Ao amin'ny lakile matsara ny fiainako. Ry havanao, resy lahatra venao, manaiky venao, resy lahatra no amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa Jesosy rery ihany, izy no atsara ny fiainanao. Dia izao ny zavatra lehibe ambarako aminao ary. Mbola tsy tara ianao, mbola afaka ny anatona an' Jesosy ianao, mbola tsy tara ianao, mbola afaka ianao ny anaiky an' Jesosy. Raha fitafiana tahaka ny fitafiana izay anaovantsika hoe resinao ho tafianao, tahaka ny sakafo izay hoantsika hoe resinao hoaninao eo amin'ny fiainanao, fa tsy hoe jerenao fotsiny, inonao fotsiny mba tsara io zavatra io fa mila tena tafianao, mila tena hoaninao, mila tena panjakanao eo amin'ny fiainanao, mila ampidirinao ao amin'ny Jesosy ny fiainanao. Ry havanao,
petsaka ny olona mantsy no mieritreritra fa ny fiainana zao tontolo zao ihany ny tsara ka mbola tsy nygoteny zany fiainana atao am' Jesosy zany ny zavatra ngy rehefa mbola tsy nandramanao mihitsy de tsy fantatrao tsirony amin'ny voankazo zao ohatra zay mbola tsy nandramanao de mety alainao mieritreritra fotsiny marikivy ary ve io samamy ary ve io fa rehefa hoaninao izy zay vao tsapanao ary tsara kosa ka ilay pokanella de ohatr'izay koa ianao nge raha mbola tsy tena niditra atao am' Jesosy zany mbola tsy natsapanao izany zay ry havana de tsapanay fa tena tsara ny fiainanao am' Jesosy izahay matombo zara aminao am'izany tsy hoe fahalalana na tantara izany ka ambara amitsika tahaka andreny hoe histoire teto ambony tany fa expérience vécue tsapanay eo amin'ny fiainanay fa tena tsara ny fiainanay rehefa miaraka am' Jesosy ohatra ray koa ambarako aminao de zao betsaka ny olona na de niendriny zao ary de tena ratsy fonisy tsy nandray an' Jesosy fonisy tsy niditra atao am' Jesosy fa izao zavatra mafinaritra be mampisaotra an'Andriamanitra mampisaotra an' Jesosy de zao hoe betsaka ny olona nahita azy nahita ny olona maro hoe ary ianao zany lasa ny tsara taria inona tonga anazy tsara taria satria naniditra atao am' Jesosy izy ary rehefa tonga am' Jesosy ny olona de zao ny fahatongavanao am' Jesosy tonga anompo an' Jesosy de zao reo mpanompon'Andriamanitra ao am' Jesosy de anafaka anao anongotra reo hery maizina eo amin'ny fiainanao ary izara aminao lay fahatsaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny ao amin'ny sitrapony ry havanao tena ianao zany tena ho anao zany tsarovy a ho anao zay efa manaraty an' Jesosy amin'ny fotoana manomboka esorinao tsy tafianao tsony Jesosy de miaratsy io fiainanao io fa olana zay arosony tenin'Andriamanitra ratsy ny fiainanao raha miataka am' Jesosy plus ianao miditra ao am' Jesosy de iatsara plus ianao mifamatotra am' Jesosy androso lavitra am' fiarahana am' Jesosy de iatsara ny fiainanao na inona mety épreuve na fitsapana mety mandalo am' fiainanao fitsapana zany fa tsy mitoetra betsaka eo am' fiainanao ary ninona mety atao hoe fakapana oentin'ny satana ry havana de ambarako aminao fa satana nge ratsy izy ary ratsy ny zavatra oentiny fa Jesosy no mitondra ny fahatsarana ary ambara aminao zany ankehitriny inona zany ny tokony ataonao de zao hoe anapa-kevitra hiditra ao am' Jesosy hitsofoka ao am' Jesosy anapa-kevitra ampandroso ny fiainanao ao am' Jesosy apiditra ny fiainanao ao am' Jesosy ary indrindra de anaika an'io Jesosy io apiditra azy ao anatinao ahoana moa ny fomba fampidirana an' Jesosy ahoana moa ny fomba fandraisana an'io Jesosy io ny tenin'Andriamanitra milaza moa Jesosy tsy hitan'ny masontsika tsony invisible izy fa voalazany eo amin'ny Matteo 20:20 hoe amin'ny fotoana iangonatsika amin'ny anaran'i Jesosy de tonga eo izy ary ny mpanompony izay mizara ny teniny mampianatra atsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra toy izao any anatin'ny fiangonana izany ny fomba andraisantsika an' Jesosy aza mieritreritra efa mandray azy eto ambony fandriana koa non tsy marina zany tsy ampy zany atonga an' Jesosy tena ho mpanjaka anao fa tsy maintsy makany am-piangonana ianao mahafahan' Jesosy azo laka ka tonga ny fiainanao rehetra tena ifamatotra am' Jesosy ary rehefa tongany ianao de tsy vitan'izay fa tsy maintsy mila mpanompon'Andriamanitra ianao hitondra anao am'izany fanafahana am'ireo heriny ratsy ny fanaratsy izay mampijaly mitondra toetra ratsy eo amin'ny fiainanao zany tsy misy fomba hafa ialandreo fanaratsy ireo raha tsy amin'ny alanany fanafahana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy zay tanterahany mpanompon'Andriamanitra ary indrindra de zao rehefa tonga ao anatin'izany fotoam-bavaka izay izarana ny am' Jesosy eo amin'ny fiainanao zany ianao de andraisanao hery zany ahafahanao miady am'ireo fanafiana atao satana vety ivelany ihany koa azo hery ianao rehefa tonga ao am' Jesosy ery zay tsy azo an'izao tontolo zao tsy azonao amin'ny fihinanana sandwich tsy azonao amin'ny fihinanana sakafo mofo vary sy ny sisa na jus fa amin'ny alalany fidiran' Jesosy sy ny teniny ihany no andraisanao an'izany hery zany hoentinao hiady amin'ny satana tokana ry nge niady atao amin'izao tontolo zao hoe tsy olombelona no hidivantsika tsy ny olona ny fototry ny fahoriana fa satana ny tena fahavalo rangory fototry ny hafa ry hafanao tsy fantatro hoe
tsapanao ve zany mba azonao onona ve zany fa ankehitriny mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mbola afaka no tsara ny tantaranao, mbola afaka no tsara ny fiainanao, ny tsara indrindra teo amin'ny fiainanao izay mbola ao aloha ao, any fanapahanao hevitra hiditra lalao amin'i Jesosy dia tonga n'izany eo amin'ny fiainanao ho tanteraka satria Andriamanitra no tsara oziny salamy teo hoe andramo ka izao fa tsara Jehova afaka ny atsapany fahatsarany ianao izay manaraka izao, ianao izay mijery ankehitriny, ianao mihitsy nge zany aza mieritreritra hoe inona fomba tsara ny fiainako rehefa azoko ve ny pré bancaire, rehefa tonga ve ny vadiko, rehefa mahazo an'izay iriko ve tsotra ihany ozy ny tenin'Andriamanitra andramo ka izao fa tsara Jehova voninahitra ho an'Andriamanitra raha izanaka ary ny fanahy masina ry havanao izany fahatsaran'Andriamanitra izany izay tianao zaraina amin'ny fiainanao raha manaiky ianao hitafy an' Jesosy, raha manaiky ianao hiditra ao amin'i Jesosy manasa anao izay zao fandarana izao izay tanterahany fiangonana Refy Androndrakely izay anasana antsika rehetra afahanao hiditra lalina, afahanao hiaraka sy ifamatotra amin'i Jesosy manasa anao izay fotoam-bavaka talata sy alakamisy amin'ny ray sasany, ny alahady moa dia miditra amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 1 amin'ny ray sasany manasa anao tompoko eto Antananarivo ianao dia manasa anao izay any amin'ny manodidina na Antananarivo ianao na any amin'ny faritany maro ireo fiangonana Refy izay sampana Androndrakely anasana ianao tongava ianao fa ao ny afahanao higioka ary iaina amin'izany koan'izany fiainana tsara miaraka amin'i Jesosy izany. Eny tompoko misaotra anao ny amin'ny fanarahana ny fandaharana hivavaka ao anao androany, Andriamanitra ny hitantana anao, Andriamanitra ny hitanao ary ao amin'ala zao vavaka izao ihany koa dia fandresiko sady ireo herin'ny maizina izay manakatsakana anao ary amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga ianao hamonjy izany fotoam-bavaka izany hivavaka tsika tompoko apetrao amin'ny fonao ny tananao. Ry Andriamanitra tsara Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara ankehitrina dia mivavaka ho an'ny olona rehetra izay mangetaeta ny fahatsaranao eo amin'ny fiainany na inona tompo fatorana sakana eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mirodana izany siala izany reo herin'ny maizina izay mitondra toetra ratsy siala amin'ny anaran'i Jesosy reo ozina reo zava-dratsy teo amin'ny fiainan'ny olona siala amin'ny anaran'i Jesosy na iza mandre amin'izao fotoana izao na iza mangetaeta amin'izao fotoana izao ka sio izy Andriamanitra misy fanasitranana ho azy, misy hery tonga ao aminy, misy fanasitranana, misy fitahina ho azy amin'ny anaran'i Jesosy tapatapako ny fatorana misaotra ry Andriamanitra tsara indrindra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Dia makasitraka anao tompoko mandra-pioana indray tompoko tahin'Andriamanitra. Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy Androndrakely.